Mivoatra hatrany manaraka ny toetrandro ny fikarohana ka ilaina ny hisian'ny fitoviam-pijery eo amin'ny samy mpikaroka an-dranomasina eto Madagasikara. Antony nanatanterahana ity feonambeny ireo mpikaroka eto amin'ny IHSM ity ao anatin'ny fiara-miasan'ny Ministeran'ny Harena anaty rano sy ny Jona, ny Ministeran'ny Fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny IRD. Zava-dehibe ao anatin'izy io zany misy ny famolavolana laboratoire international mixte, zany hoe ivitoeran'ny fikarohana zay laboratoire international zay vatsiny IRD ao no andiniana na ino daholo zany ny thématique na ny eo axe prioritaire ao amin'ny recherche océanographique eto Madagasikara. Tsara ho marina fa io laboratoire io dia international zay iaraha handretrarehetra no manangana azy sy ny mampiasa anazy efa vita. Ny Ministeran'ny Harena anaty rano sy ny Jona izay tarina Andriamatoa ministre Augustin Andriamanan'olo dia efa namolavolana zany stratégie nationale pour la recherche halieutique izay manana ny axe prioritaire ao anatin'izany. Nandray anjara tamin'izao feonambe tafiditra amin'ny fanamariana ny 20 taona ny IHSM Toliara izao ireo mpikaroka avy atsy amin'ny Nosy La Réunion.